Salama tompoko. Satria moa akatoko ny fankalazana ny fetin'ny Pasika amin'izao ora sy fotoana izay fampiresantsika izao ndao tsy mbola hiala lavitra amin'izay loha hevitra lehibe izay iantsika dia tsy nakory izany fa ny mahakasika ny amin'ny Pasika izay ho resantsika manokana amin'ny tian'io ity dia ho reteny fito nambaran'i Jesosy fonisy teo ambony hazofijaliana. Lioka toko fatelo ambiroapolo andiny faefatra ambitelopolo areo Jesosy raiko mamela ny elony fa tsy fantany izay ataony. Efa niantona teo ambony hazofijaliana Jesosy tamin'izany fotoana izany fa avy niaritra an'ireo latsa fanenjehana vono kapoka maro isan-karazany ary ireo olona nangatany famelan-keloka ireo dia tsy iza akory fa ireo olona izay nandrora azy, niteny ratsy azy, nandefina azy, nikapoka azy sy ny sisa. Inona nefa ny zavatra nisy nangataka famelan-keloka ho azy ireo indray Jesosy. Izay lesona ngeza azontsika tsoahana amin'ity teny Jesosy ity dia tsotra ihany. Na hiara-ny fanenjehana tahaka n'inona aza, famonoana, famingavingana sy ny sisa, mahay izy mamela eloka. Lioka toko fatelo ambiroapolo andiny fatelo ambefapolo. Teo Jesosy taminy lazaiko aminao marina tokoa, anio no iaonanao amiko any paradisa. Tena nataon'i Jesosy ho an'ilay jiolahy zany tamin'ny fotoan'androny tsy mijanona ho an'ilay jiolahy ihany nefa ny fa ho antsika ihany koa izay mandre an'ity hafatra ny ho an'ity raha toka inotsika marina fa niala teto an-tany Jesosy nandeha naka ny toerana amin'ny mahazanak'Andriamanitra azy any ambony any mitoetra eo an-tanan'ny kavanan'ny ray. Inona mola hiataony any araka ny nambarany akoatra ny amin'ny hoe mifona ho antsika dia nanamboatra toerana anankiray ihany koa izy mba ho antsika ka rehefa tonga ny fotoan'andro anankiray dia andeha akantsika indray izy ka andeha hiaraka onona any amin'izay toerana namboariny ho antsika izay manana ary fanantenana fa tsy verimaina akory ity azakazaka izay alehantsika ity, tsy verimaina akory ity fanompona izay anompontsika an'Andriamanitra ity fa raha nampanantena paradisa n'ilay jiolahy izy tamin'ny fotoan'androny inotsika ihany koa fa ampanantena lanitra ho antsika izay mpanaraka azy marina. Ao amin'ny jaona toko fa 7:10 andininy fa 4:40 hatramin'ny fa 7:40 ary no nitan'i Jesosy ny reniny sy ilay mpianatra tiany nijanona teo dia hoy izy tamin'ireny raha vehivavy indro ny zanakao ary koa izy tamin'ilay mpianatra indro ny reninao. Tamin'izany ora izany dia noraisin'ilay mpianatra ho any aminy izy. Ny reniny Jesosy sy ilay mpianatra tiany teto no nampifandraisiny izay no lesona azontsika tsoahana amin'izay tenin'i Jesosy faraparany teo ambony hazofijaliana izay mahaiza mampifandray olona mba ny fisitsikany dia ho tahaka ny hoe tetezana anankiray ampifandray olona samy olona tsy noho ny amintsika mihitsy no atongava ny disadisa na noho ny amintsika no atongava ny fisaratsarana sy fisamatsamana fa noho ny amintsika no isin'ny fampifandraisana ny olona samy olona na eo amin'ny sehatry ny ara-panahy zany na ety amin'ny sehatry ny fiainantsika ara-nofo. Mateo toko fa 7:20 andininy fa 4:40 ary noho ny tokony ho tamin'ny ora fahasivy dia niantso tamin'ny feo mahery Jesosy ka nanao hoe Eli Eli lama sabakitany, izany hoe Andriamanitro Andriamanitro nahoana no dia mahafoy ianao. Zany koa teny izay nataon'i Jesosy teo ambony hazofijaliana izay adikatsika tsotra ny amin'ny hoe vavaka. Nahoana no dia mahafoy ianao ao anatin'ny ora sy fotoana sarotra misy atsika mandalo ady mafy, mandalo fanenjehana mafy tady teo fa amin'izay fotoana izay dia aza vela fotsiny amin'izao ilay tombontsoa lehibe izay iananantsika dia ninona dia tsy nakory zany fa ny vavaka mivava mba hialana izany fahoriana lehibe sy ady maro isan-karazany eo amin'ny fiainantsika ary indrindra ihany koa fa mba hananantsika hery hiatrehana an'izany ady izany. Jaona toko fa 7:10 andininy fa 4:20 ary rehefa afaka izany dia fantatry Jesosy fa efa vita ny zavatra rehetra tamin'izay mba hatamiteraka ny soratra masina dia hoy izy mangetaeta rehefa afaka izany hoy izy dia fantatry Jesosy fa efa vita ny zavatra rehetra tamin'izay.
rehefa vita ny zavatra rehetra zay izy vao nyteny hoe mangetaeta ao. Efa vitan'i Jesosy ny asa rehetra izay tokony ho takiana amintsika mahakasika ny amin'ity famonjena ity no entiny teo ambony hazofijaliana izany rehetrarehetra izany. Raha isika no tokony andony vidiny ny helokontsika no entiny teo ambony hazofijaliana zany. Rehefa no entiny teo zany dia izy ny tenin'Andriamanitra hoe rehefa fantany ary fa vita izay zavatra rehetra tamin'izany zay izy vao nanambara hoe mangetaeta ao. Ka rehefa vitan'i Jesosy teo ambony hazofijaliana ary izay zavatra rehetra izay tokony ho takiana amintsika, move isika koa mba mangetaeta an'izay famonjena natolony ho antsika izay, mba misy an'izay etaeta izay marina aveo amintsika eo ny amin'izay andraisantsika an'ilay famonjena mamaim-poana izay atolony ho antsika izay ihany koa fanontaniana zany izay apetraka amiko sy aminao. Jaona 7:7 ary rehefa nanandra nanivinaikitra Jesosy dia nanao hoe vita dia nanondrika ny lohany izy ka nanolotra ny fanany. Rehefa nanandra nanivinaikitra Jesosy dia nanao hoe vita. Manambara zavatra maro isan-karazany ity hoe vita ity. Vita ninona? Vita ny famonjena. Vita ninona? Vita ireo zavatra maro isan-karazany efitra izay nampisaraka antsika tamin'Andriamanitra. Vita ny mission Jesosy. Azosika adika ihany koa ilay izy hoe tamterany hatramin'ny farany ny hazakazaka izay nampanaovina azy vita. Mitodika amintsika ihany koa ny tenin'Andriamanitra amin'ity anio ity mba afaka ny anambara koa vetsika fa vitatsika izay zavatra notakin'Andriamanitra amintsika. Fanontaniana ihany koa izay apetraka amintsika. Lioka 7:7 ary niantso tamin'ny feo mahery Jesosy ka nanao hoe raiko eo an-tananao no atolotry ny fanahiko, ary efa niteny izany izy dia afaka ny ainy. Raiko eo an-tananao no atolotro ny fanahiko. Zany ny teny nambaran'i Jesosy farany alohany nandaozany tanteraka nyity tany ity. Inona zany no azosika ambaratsotra amin'izany? Nanana garantie mazava tsara mihitsy Jesosy ny amin'ny hoe avy hatrany ny fanahiny dia ho tonga hoe ho ampelantanany rainy. Afaka ny manambara an'izany tokoa vetsika amin'ny fotoan'androny raha toka ho avy koa ny fotoana izay andaozantsika amin'ity tany ity. Afaka ny manana garantie vetsika fa hoe ho ampelantanan'Andriamanitra ny fanahintsika raha ho avy izay fotoana iray izay. Fanontaniana faraparany koa izany izay ho apetraka amintsika satria Jesosy dia nanana garantie tanteraka mihitsy ny aminy izay fandraisany ny rainy ny fanahiny rehefa tonga ny fotoana izay nanolorany azy teo ambony hazofijaliana. Dia metraka ny veloma mandra-peona mandra-pitafa ho amintsika koa mirary fety sambatra ho antsika rehetra tadidio fa raha mankalaza an'izao fetin'ny Pasika izao tsika dia tsy ankalazaitsika tsotra fotsiny ihany zany na hoe mifaly tsika satria mba mifaly ny olona rehetra, fa misy zavatra ngeza be izay tombontsoa no raisitsika indrindra fa ho antsika ty amin'ny firenena jentilisa. Izany zavatra ngeza be izay niaretan'i Jesosy teo ambony hazofijaliana izany mba isolo toerana anako sy isolo toerana ho anao. Samiary ho tain'Andriamanitra veloma tompoko.